Amen. Miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina ka dia manasa antsika hiaino sy hanatrika indray ny fampaherezana sy ny fampizarana izay men'ny fanahy masina androany men'ny tompo antsika dia hivavaka antsika alohan'ny zavatra rehetra. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, miteranao sy mankalaza amin'ny voninahitra anao mandrakariva izay satria Andriamanitra tsara ianao, manao ny tsara, Andriamanitra tsy miova ianao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao no anton'ny zavatra rehetra. Ianao naniraka ny zanakao lahy tokana ho tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, ho fitondrana, hitondra ny famonjena, hitondra koa ny otanay ary koa naniraka ny fahainao masina, naniraka ny zanakao ianao ho anay, naniraka anay anao ny asanao, hitory ny voninahitra ao dia ny fanjakan'ny lanitra ao Tompo. Ka dia mangataka amin'ny fahainao masina hidina, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany, esory izay tsy anao rehetra amin'izao fotoana izao, na ny amin'ny tenako na amin'ny mpiaino rehetra, ka dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-keny izay Jesosy Kristy Tompo, aminaranao naovanay izany bavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo mandrakariva isika ry havana satria mbola meny aina, meny hery, meny fotoana ahafahantsika mifampizara, mifampahery indray androany. Androany ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika dia ao Matio 10:10. Matio 10:10 efa vakiantsika sady zany alohan'ny hanomezana ny azo atao hoe lohateny na hoe ny endrika zany mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarany amintsika. Matio 10:10 vakiantsika ny andininy voalohany ihany aloha dia ny andininy 7 sy ny 9 aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina rehetra mba ny rofo rehetra. Andininy 7 ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa mbia akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary hatsangany ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia, efa nahazo mamaim-poana ianareo koa manomeza mamaim-poana. Amen. Inona moa tiany Tompo lazaina amintsika indray androany dia mikasika an'izay fahefana zay. Jesosy izy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana. Izay fahefana zay zany men'i Jesosy tamin'io fotoana io ho an'ny mpianany 12 lahy. Azo fantarina kely alohan'ny hoe alohan'ny nanomezan'i Jesosy ny fahefana dia niantso izy, ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy. Amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao ny olona manam-pahefana, fantatsika tsara misy olona manam-pahefana, na izy manana ny fahefana amin'ny fitantanana, amin'ny fitondrana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny orinasa, dia nantsoina aloha izany. Raha fantatsika tsara hoe ny polisy na ny gendarme, ny miaramila, matoa izy hoe manam-pahefana, lasa manana fahefana izy rehefa mitazona an'ilay anarana miaramila azy dia natsoina izy aloha. Fantatsika tsara zany fa atsoina aloha reny olona ireny amin'izao fotoana izao dia natsoina andefasana taratasy na andefasana mail na atsoina amin'ny telefona dia tonga makany amin'ny toerana izay atsoina azy dia manaraka fiofanana. Rehefa vita ny fiofanana ka tafavoaka amin'ny fiofanana nataony ireny na ny fahefana na ino moa izy teo na ny mpitsara ary
manana fahefana koa ny mpitsara, natsoina koa reny, natao hoe nanolo tena re za hianatra ho mpitsara fa misy antsy ihany koa, dia nianatra eny zay vao tafavoaka, dia nomena fahefana. Niza zany nomena fahefana amin'ny fiainana dia nisy zavatra natao teo, nisy antsonana natao teo a, dia rehefa vita tafavoaka tsara izy amin'ny fianarana nataony, amin'ny fitsapana koa nisy fitsapana natao tao a, dia nomena anazy amin'izay le fahefana. Andany amin'izay ianao a vakery ampovoan'ny lalana ery a, dia teneny ny olona, mena akanjo ianao, mena fahefana fa tsy mahazo mandeha rehefa miteny ianao aza mandeha na saivo mandeha izy rehefa tianao handeha, dia tsisy mahasakana an'iny niza. Mety manova an'izay fahefana zay a, dia le olona nanome fahefana, izy ny nanome fahefana dia ny mpitondra sy ny mpitantana eo amboniny. Zay mety manova ny fahefana zay menan'le olona tsirairay avy zany a, na hiverina hoe ambony izy ve sa ambany amin'ny fahefana nomena azy a, dia manana ny fahefana izy a no ny antso sy ny fahefana zay nomena azy. Tahaka izany ihany koa Jesosy, ny antso ny mpianana izy aloha, zay izy vao nanome ny fahefana. Any aloha kelin'ity Matio 7 ty a, dia eo alohaloha kely eo misy ny hoe nifidianan'i Jesosy ny mpianany a, nifidy ny mpianatra izy aloha zay vao. Ary ireo mpianatra ireo raha mamaky tsara zany tsika mamaky tsara ny amin'ny baiboly, indrindra ny amin'ity Matio ty, testamenta vaovao zany, manomboka amin'ny Matio 1 a, alohan'ny 7 ty a, dia natsony Jesosy ny mpianany fa tsy nanao ininona, niaraka tamin'ny teny, na mpianatra Jesosy tena tendrombohitra, nanao fahagagana izy a, na nasitrana marary izy a, nanome sakafo an'ny olona maro izy a, ny zavatra be dia be nefa nataon'i Jesosy talohan'io, fa tsy nanao ininona ny mpianany fa natsony fotsiny. Efa niantso ny mpianany talohan'io izy a, efa niantso izy, zany matoa ireo mpianatra ireo fa teo akaikiny teo, ary nahita ny zavatra nataony foana fa tsy mbola nomeny fahefana. Ohatran'izay zany antsika kristianina moa zany tsika dia manaradia an'i Kristy tahaka ny natsoiny Jesosy an'ireo mpianany ireo a, no niantsoina antsika koa. Raha tena kristianina zany tsika manaradia an'i Kristy, moa zany atao hoe kristianina manaradia an'i Kristy a, dia manaiky ny didiny a, manaiky ny sitrapony a, araky ny fampianarana zay voizina moa zany araky ny fiteny ankehitriny a, dia ny olona miaraka amin'i Jesosy, miaina ao anatin'ny fahamasinana, miaina ao anatin'ny fahamarinana. Ireo mpianatra ireo zany a, tsy le amin'izao fotoana izao mety hoe nianatra tamin'ny école ambony ireo na tena nomena fahaizana be ireo, satria ty fahefana ty dia fahefana ara-panahy io kolo. Misy mieritreritra hoe fahefana ara-tsaina, hoe na fahalalana, tena hoe le mpanompon'Andriamanitra iny tena mahay tenin'Andriamanitra be mihitsy izy iny a. Fa ny fahalalan'ny tenin'Andriamanitra zany tsy midika fa tena hoe mahazo an'ilay fahefana sady, fa ny fahefana nomeny Jesosy dia le olona mankatoa azy, ireo mpianatra ireo a, dia miaraka tamin'ny teny foana, ary nankatoa ny didiny araka ny tenin'i Jesosy hoe zay iza natao hoe mpianatro dia ny mankatoa ny didiko. Zay koa ny tenin'i Jesosy, tenin'ny Andriamanitra zany, ny olona mankatoa azy, ny olona manaiky ny sitrapony sy ny fampianarana nataon'i Jesosy, zay natao hoe mpianatr' Jesosy, zay fidiny koa. Tsika zany a kristianina ny fidin'i Jesosy dia manaiky ny fampianarana nataony a, manaiky ny didiny a zay omeny. Misy ary nisy fotoana ary niteny mihitsy ny mpianatra hoe reo ny reninao dia reo ny rahalahinao, fa Jesosy ny teny iza natao hoe rahalahiko, iza ny reniko, dia ireo mieno areo manaiky ny sitrapo ny raiko sy manao ny teniko hoe manaiky ny didiny zany. Zay zany tsara ho fantatsika tsara mihitsy ho atsika kristianina hoe inona ny tena atao hoe mpianatra, tsy ireo mpianatra 12 ireo ihany intsony zany no antsony eto, fa isika rehetra izay kristianina mahalala an' Jesosy Kristy, ary indrindra raha hoe nomena an'ilay fahefana, natsoina aloha dia nomeny fahefana dia ireo olona miaina ao anatin'ny fahamasinana, miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana an' Jesosy Kristy. Fa raha tsy mahafantatra an'io ianao a, tsy mahafantatra an'ilay sitrapon'ny tompony, tenin'Andriamanitra koa, dia mety ho gaga ianao hoe fahefana tahaka ny ahoana tokoa omena anahy. Fa ny fahefana voalohany koa dia ny fahefana ara-panahy.
Fantatsika tsara ny fahefana nomen'i Jesosy fa Jesosy na tamin'izy maha zanak'Andriamanitra azy ary dia nanaiky ny sitrapony ray izy dia inona izy izay tiany ray natao, inona nataony ray natao batisa izy. Na Jaona ary tsy nanaiky hoe aza atao tsy tokony izany nanao batisa anao fa Jesosy dia nanao batisa amin'ny fahalehibeazany iny amin'ny mahazanak'Andriamanitra olon-dehibe iny izy manana fahefana Andriamanitra izy nefa nanaiky natao batisa mba ho fianarana ho antsika zany ny hoe atao batisa nijoboka rano tao izy dia rehefa mivoaka avao izy dia tonga ny fanamasina. Tahak'izay koa tsika rehefa natao batisa tao anatin'ny rano tsika dia mandray ny batisa ny fanamasina. Araka ny teny teo zany hoe ny teo alohan'ity toko fahafolo tia dia ireo mpianatra ireo dia tena nankatoa nanaraka an' Jesosy teny amin'ny alehan'ny teny foana. Zay vao na dia efa natsoina ary izy ny fidiana zany taloha ireo ny fidiana aloha. Misy koa mpianatra maro amin'ny vahoaka maro nanaraka azy teny dia zay vao nomena ny fahefana. Fanazavana kely zany amin'ny raha vakitsika ny andininy toko fahasivy andininy fahadimy amby telopolo anamarinatsika kely an'izay leo inona nataon'i Jesosy talohan'ny tena hoe nandrahana ny mpianatra sy nanomezany fahefana teo izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe andininy fahadimy amby telopolo ny toko fahasivy. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra ka nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba ny rofo rehetra. Ary no nahita ny bahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantrany ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatà amin'ny tompony vokatra mba ampandehanany mpiasa amoro ny vokatra. Zay zany tenin' Jesosy tamin'ny mpianany alohan'ny tena hoe ny fidianana amin'ny mpianany amin'izay hoe nandrasonareo atsoko vy atao amiketo fa nilaka anareo. Dia tao amin'ny toko voalohany eo zany hoe Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana. Zay zany niantso amin'izay izy araka ny fanazavana antsika teo noho ny fiantsoana sy ny fankatoavana ny fanarahan'ireo mpianatra ireo nahita ny zavatra nataon'i Jesosy dia fantatry ny tompo fa misy asa ilana azy ireo tsy ho ataony tsony tsy izy irery tsony fa manana ny fahefana izy nanome ilay fahefana araka ny fanazavana nanomentsika teo dia ohatry hoe nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Zay zany ny fahefana anisany hoe voalohany nomeny Jesosy ny mpianany, nomeny Jesosy ny Kristianina amoaka fanahy maloto. Fa nahoana ny fanahy maloto ny fahefana nomena ny Kristianina. Ny fahefana nomena ny Kristianina zany ny mpianatra dia amoaka fanahy maloto. Amin'izao fotoan'izao raha misy mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny fahefana nomeny fanahy masina amoaka fanahy maloto dia nahazo teny ohatra ny tamin'i Jesosy koa hoe fanahy ratsy no aminazy eo. Ahoana no mbola misy an'izany ihany koa amin'izao fotoan'izao koa ny olona tsy mihintsony misy an'izany fandroahana devoly zany. Misy fandroahana fanahy maloto zany, misy zany fanahy maloto zany. Misy tsy mihina an'izany intsony ny olona hoe fanahy maloto no ao anatin'ilay olona. Fanahy maloto nefa mitarika amin'ilay olona amin'ny fitondran-tena hafahafa io ny fiarahamonina sy ny fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa ny zavatra izay heverina fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zao no apetraka mihitsy. Raha misy olona hitako vaovao hitako amin'ny mandeha amin'ny aina aman-jery moa zany hoe tsy nanaiky le rahalahy mpanao football malaza fa hitondra ny marky ny zareo LGBT. Zay moa zany ny aty amin'ny fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe le marque zany le saina arc-en-ciel iny. Tsy nanaiky izy dia izy indray no menatsiny satria tsy nanaiky an'izany, tsy mitovy amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao intsony. Satria midika zany tsy midika zany fa ny olona tsy manaika ny fitondrana an'ilay marika tsy midika hoe ankahala na tsy tia an'ilay olona fa tsy te hitondra an'izany izy ny mariky ny Satana.
Ka ohatran'izay misy fahefana, mamoaka fanahy maloto, misy fanahy maloto izay mivoy amin'izao fotoana izao, mbola vakitsika eo zany hoe inona moa zany ny fiadiana avy eo fa nomena izay fahefana izay fa izay ny fahefana nomeny Jesosy an'ny mpianany aloha hamoaka fanahy maloto. Dia inona koa izy sy ahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Hoe amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fitondranam-bavaka dia misy fanasitrahana men'ny tompo. Raha ao anatin'ny aretintsika, ao anatin'ny rofo izy inona entina endrika aretina zany amin'ny vatana, ny rofo amin'ny manodidina, dia zany fahefana nomeny Jesosy zany. Eo amin'ny tohizantsika sady amin'ny andininy fahafito. Tsara vakiana zany ny andininy eo afovoany eo zany fa mba tsy halava ny famakiantsika ny ten'Andriamanitra tonga dia raisitsika ny andininy fahafito. Ary ozy indray zany Jesosy hoe ary raha mandeha nareo dia mitoria hoe. Rehefa mandeha indray zany nomena an'ilay fahefana handeha mamoaka fanahy maloto hasitrany rehetrarehetra dia mbola lasa nasainy mitory. Rehefa mandeha dia mitory ny filazantsara hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Inona ny fitoriana ny tenen'i Jesosy hoe mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany ny tenen'ny mpianany. Hatramin'izany zany efa amin'izao fotoana izao ilay araka ny teny mandrakariva hoe tsy mintsony ny olona fa efa ela efa roa arivo taona lasa nefa nitenenina an'izany efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, aiza ihany ilay fanjakan'ny lanitra. Nefa izay ny Kristianina, niza Kristianina mitory ny Jesosy Kristy amin'ny maha-Kristianina dia izay akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izay ihany no toriana. Raha tsy mitory ny fanjakan'ny lanitra isika, tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra, dia tsisy fanantenana intsony, fa mitory mitovy amin'ny fitoriana ny etỳ amin'izao tontolo izao ny fiainana, fahatsaran'ny fiainana, ny fivoaran'ny fahalalana sy ny fahaizana, fa tsy mitory ny fanjakan'ny lanitra intsony. Anamariantsika an'izany ao amin'ny Matio 3:7. Jaona mpanao batisa zany raha nandeha alohan'ny nandrahana azy koa zany alohan'ny nahatongavan'i Jesosy hoe toy nandeha teo aminy dia ny irak'Andriamanitra nasaina nataony Jaona teo izy hoe bakiko hatrany amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany anefitry Jodia nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra no nitorian'ny Jaona, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy ny fibebahana. Tsika zany arak'ilay antso teo, ilay antso niantsonan'ny mpianatra teo nandroso tamin'ny fibebahana ireo, ary tsy nahazo fahefana ireo nanomena ny fahefana ny tenen'i Jesosy ireo, fantatsika tsara fa any amin'ny asan'ny apôstôly 1:2 any vao tena niasa ny fahefana noho ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra ireo. Dia tena niseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahefana. Zany hoe ilay fahefana noho ny fanahy masina dia ndroso tamin'ny fibebahana. Betsaka ny nandahana i Petera, mbola nandahy nitelo an'i Jesosy tamin'izy nombolona tamin'ny hazo fijaliana, fa noho ny tena mibebaka sy ny fona teo tamin'Andriamanitra dia nahazo io fahefana io, nahazo an'ilay fahefana nomeny Jesosy zany. Mila mandalo amin'ilay fibebahana isika, mandalo amin'ny fanaovana batisa araka natao tamin'i Jesosy koa, dia mandray ilay batisa ny fanahy masina dia mahazo an'io iraka io. Ary ny iraka nataon'ny tompo dia tahaka nataon'ny Jaona teo tokoa, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny ao Matio 4:4-7 dia hoy izy hoe ery amin'ny soramandry ery manomboka amin'ny 2:12 eo dia ny amin'ny baiboliko zany hoe nanomboka nitory teny Jesosy. Inona ny teny Jesosy eo manomboka amin'ny 2:17 eo zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha ny tena marina zany ny toriteny na ny fitoriana ataon'ny Kristianina dia tsisy afa-tsy izay ny fibebahana. Mila mibebaka tsika fa araky ny teny hoe raha tsika
hoe Kristianina efa natsoina raha mbola tsy nandray ny tompo moa ianao zany dia mibeba fa akaiky ny fanjakan'lanitra fa raha tsika izao no tonga hiverina amin'ny raha lanitra Jesosy ka tsy mibebaka tsika dia tsika indray no ho lavina. Hoe tsika indray no lavina tsy fantatra akory nareo Jesosy na dia manao ny le asa fanomezam-pahasoavana ino misy teo ny fahefana teo ary tsy fantatry ny tompo raha tsy miaina ao anatin'ny fibebahana, miaina ao anatin'ny fahamasinana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay zany tsara fantatra hoe na Jesosy na Jaona dia nahazo an'io tonga dia amin'izao tontolo izao ny toro ny fibebahana sy ny hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka mibeba. Zay koa nomen'ny mpianatra zany tamin'ny andininy fahafito eo efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay mitoria hoe ozy izy efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Avy eo zany dia vakitsika indray ny andininy fahavalo hoe sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia, efa nahazo mamaim-poana ianareo koa manomeza mamaim-poana. Eo ambany eo ary mbola misy mandalo ao maso koa zany andininy fasivy hoe aminaran'i Jesosy mitady aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao amin'ny fehikibonareo, na kitampom-batsy ho amin'ny ale, na akanjo roa, na kapa na tena, fa ny mpiasa dia miendrika mahazo ny haniny. Zany hoe amin'izao fotoana izao endrika ohatran'ny fanohitra ihany izy fa ao anatin'ny fahasoavana, ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra ny zavatra atao ho an'ny Kristianina zany ny mpitolo filazantsara dia ny hoe mitoria ny filazantsara fa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia nomenan'ireo fahefana ireo. Le fahefana amin'ny andininy fahavalo araka ny teriny voalohany teriny koa hoe amoaka ny fanahy maloto, asitrana ny aretina rehetra ambanin'ny rofo rehetra, dia mbola namafisiny ihany hoe sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Zay zany misy fahefana nomen'ny tompo antsika rehefa hoe mpianatra voafidy isika ary nahazo fahefana ny rahan'i Jesosy zany mila maheno an'io fahefana io koa. Zay zany misy fanazavana fohy. Misy ny finoana izay azontsika amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra ary eo no hoe tsy ny amin'ilay fahalalana no nosoratra amin'ny ten'Andriamanitra matetika no ahafahantsika mandroso mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa le maheno ny feon'Andriamanitra. Teto dia Jesosy mihitsy no miteny amin'ny tenan'ny mpianatra hoe mandehana avy manome anareo fahefana, henon'ilay mpianatra hoe izy no miteny. Ka tahak'izay koa zany ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ny maheno, izay le mila mifandray amin'Andriamanitra. Gaga ny olona hoe fanahoana nareo maheno ny tenin'Andriamanitra, maninona no miteny foana nareo hoe na miteny le mpanompon'Andriamanitra anankiray noho ny fanahy masina hoy ny tompo tampoko. Fa rehefa tena maheno ianao ny feo an'Andriamanitra tahaka nanyrahany teo aloha ry Abrahama nyrahany, ry Mosesy, ry Eli, ry Davida, naheno ny tenin'Andriamanitra eny, naheno an'le feon'Andriamanitra ireo mpaminany maro, dia zay ireo voasana andeha. Zay zany mila katsahana, zay le hoe raha efa tena mihaona amin'ny tompontsika, miezaka mitady azy amin'ny fotsika rehetra, dia hiteny izy hanambara amintsika amin'ny fomba samihafa halalantsika hoe ny rahana tokoa za dia mimena ny fahefana tokoa hoe arak'izany sitrapon'ny tompo zany. Ny anoizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra dia amin'ny andininy fahaenina amby folo aminaran'i Jesosy. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Ohatrany nampatahotra tampoka indray zany ilay fahefana sy ilay iraka nomen'i Jesosy. Indro izao maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Rehefa naniraka Jesosy nanome fahefana, tena iraka sy fahefana mafimafy ilay izy, tsy araka ny hoe fanahy maloto sy hoe any amin'ny toerana feno fahalotona zany, fanahy maloto zany mifanena amin'ny zavatra mafimafy isika. Ka zay no andrahan'ny tompo ny mpianatra mila miomana, mila mitafaray tsara amin'Andriamanitra dia nomena an'ilay fahefana
Zay mahatonga ny olona matetika hoe matahotra na manana an'ilay fahalalana ary mahafantatra tenin'Andriamanitra, mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra, nianatra ny tenin'Andriamanitra, manana ny fahalalana teolojia zany ny ankabeazan'ny olona, fa matahotra noho izay le hoe irahan'Andriamanitra ambony eo tahaky ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Satria io fahefana sy iraka nomen'ny Tompo io zany dia tsy mora ny mampiasa ny fahefana io, fa misy toerana sy endrika mafimafy ao. Kanefa ozy izy ny ahafahana manao zany koa dia ozy koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala, zany hoe mila fahalalana, mila fahendrena, mila fahatonipo, mila fiasan'ny fanamasina any amin'ny Galatiana any moa zany no tena ahafantarantsika an'io hoe inona moa zany io fahendrena sy famorana nomen'ny Tompo io. Ary tsika vakina amin'ny Galatiana toko 5 any sy ny toko 9, fa ahafantarantsika inona marina moa zany no tena fahalalana tsara sy ny fahendrena sy famoram-po izay tokony ananan'ny olona izay nahazo iraka tahaka an'i Jesosy. Jesosy koa miteny hoe eto ny ziogako fa maivana ny ziogako. Zany hoe misy zioga, misy zavatra mafy ihany ao amin'ny fanarahana ny Tompo, fa maivana io ary efa manana an'ilay fahefantsika, meny an'ilay hery sy fahefana, dia meny an'ilay fahatanterahana zany ahafahana manatanteraka an'io, fa tsy tokony hisy ny tahotra. Ovakiko moa zany ny tenin'Andriamanitra avy eo ahafahantsika miezaka tsara hoe hanala an'izany tahotra zany, hoe tsy tokony hatahotra amin'ny fanarahana ny Tompo. Efa lazainy sady ary zany eo ambany eo, vakitsika ny 2:4 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao amin'ny mazava, ary izay ren'ny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tafitrano. Ty lazaiko aminareo amin'ny maizina ty Jesosy zany misy matetika eo ny hoe fidina vavolombelona mamangy amin'ny fanahy masina ny Tompo, amin'ny nofy, amin'ny fahafantarana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fahitana. Nefa rehefa ampahafantarin'ny Tompo an'izay itsika dia manambara, ampabe maso amin'ny mazava mihitsy ozy izy, zay mahatonga an'ilay fidina vavolombelona mampirisika antsika zany amin'ny vidéo ho avy Jesosy Kristy mibeba ianao mba azoto hieny koa ny fidina vavolombelona, satria ninona zavatra naseho an'ny Tompo ao amin'ny maizina zany amin'ny sitrapony, amin'ny alalan'ny nofy, alalan'ny fahitana araka ny teniko teo, dia nasain'ny Tompo toriana ampabe maso amin'ny mazava, na ninona enitsika koa zany araka izay teny zay hoe tenin'Andriamanitra, ny Tompo nanome izao teny zao ifampisarana, dia lazaintsika tafitrano toriana ety amin'izao tontolo izao zany ifampisarana, ifampahirizana. Teo izy 2:20, aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa leo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ataony hoe izay ty moa zany garanti io ilay i lehibe ahafahana hoe Jesosy Kristy io Andriamanitra io no mahay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Tsy vary 5 ihany fa no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ty moa zany amin'ny teny dika teny hafa na hoe fody, hoe vorona kely izy io, fa mihoatra ny vorona kely tsika. Jereo izy any amin'ny Matio toko 5, jereo ny voromanidina tsy mamafy na mijinja, fa na nasiany ny voninkazo, fa na Solomona teo amin'ny fanjakany ary tsy nitafy tahaka an'ireny, ary rainareo izay any an-danitra no miahay azy. Ary amin'io faraparany amin'ny Matio toko 5 io dia mitory hoe katsao ny fanjakako sy ny famarinako ozy ny Tompo amin'izany teny zany.
Dia io fanjakan'ny lanitra io, izay no torintsika ny fibebahana ny fanjakan'ny lanitra, zany no ny nandrahan'i Jesosy ny mpianany nanomezany azy fahefana. Zany hoe io fahefana io zany rehefa menandreo fahefana amin'ny fanasitrahana sy fahagagana ataoreo dia nitoriana ny fanjakan'ny lanitra, izay ny tanjony. Fa tsy hoe hanao fahagagana dia hananana harena. Fa noteneniny mihitsy ary aza tsy tokony ho maika amin'ny volamena sy ny kitapom-batsy. Tsy ho fananana harena no nanomezan'i Jesosy Kristy ny fahefana ho an'ny mpianatra, fa hitoriana fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ka tokony hibebaka, tokony mitandrina ny kristianina rehetra. Ho fampahirizana amara-paranantsika amin'izay le hoe fahefana nomen'ny tompo izay dia vakiako ny ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fasivy. Korinthiana voalohany toko fasivy vakiako ny andininy mandomboka amin'ny 720. Minaran'i Jesosy: tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sati-boninahitra mety ho lo ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitotoa, ary mamely totondry aho, nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka handevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Zay zany ho vakitsika izay satria ny iraka sy ny fahefana men'ny tompo dia arak'ilay teny teo tsy ny amin'le endrika ety ivelany amin'ny vola sy aman-karena, fa tena fitandremana mihitsy. Mila mitandrina na antsika izay nirahana koa ary tahaka an'ireo mpianatra ireo. Fantatsika tsara raha mahafantatra tsara ny hafaran'ny mpianatra Jesosy ireo tsika, dia mety mieritreritra hoe ho mafimafy zany atao hoe mitory ny filazantsara zany raha zany fiafaran'ny fiainan'ny zareo zany no dinihana. Fa na Paoly areto dia niteny mihitsy hoe asiako mafy mangana ny tenako mba ho andevozina koa. Mila tena milefitra isika, mila mitandrina arak'ilay teny teo, mila manana ny fahendrena, mila manana ny fahamoram-panahy. Fa raha mandeha araka ny fahalalana sy arak'izay eritreretina hoe amin'ny endrika amin'izao fotoana izao, amin'ny faninanana ety amin'izao tontolo izao, amin'izao fiainantsika izao tsika, dia mety tsika indray no lavina. Engany mba tsy amintsika izay efa nanolo tena sy mitory. Raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo ianao dia manana fotoana andraisana an'i Jesosy mibebà, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha tonga Jesosy ho avy amin'ny rahon'ny lanitra, izay ny teneniny ho avy hiverina. Miakatra tany an-danitra izy dia ho avy izy hiverina hakan'izay anazy. Iza no anazy dia makatoa sy ny miaina ao anatin'ny fahamasin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra ho fahamarin'Andriamanitra. Ka dia samy hiezaka ny tenantsika tsirairay avy mba ho tsy ho lavina amin'ny fiverenan'ny tompo, na dia efa mitory ihany koa aza. Dia ny ten'Andriamanitra amaranako azy dia amin'ny Efesianina toko 4, fantatsika tsara zany nomena ny fahefana ny mpianatra, nasitrana ny marary, nandroaka ny demonia, nefa fa niteneniny koa hoe maniraka nareo tahaka ny ondry ambony voan'ny ambodi. Inona zany ny tokony atao anatrehan'izay? Tokony endry, tokony mailo tahaka ny menarana, tokony tsotra, tokony tandrina tahaka ny voromailala koa. Dia inona ny tenin'ny tompoko? Dari amin'ny Paoly izy dia nanome mihitsy hoe inona ary no fiadian'Andriamanitra meny ho antsika. Ankoatran'izay fahefana izay rehefa tafahoana amin'ny tompo, rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany meny fanamasina dia miala ilay tahotra aza matahotra ozy izy. Inona ny tokony atahoranareo koa? Fa na izany koa ary dia nomeny misy fampianarana tsara fantarina koa dia amin'ny Efesianina toko 4, mety efa fantatsika tsirairay avy ihany koa zany. Amin'ny Efesianina toko 4 manomboka amin'ny 10 vakina aminaran'i Jesosy. Eto moa zany amin'ny soramandry dia tahaka izao aminaran'i Jesosy hoe ny fiadian'Andriamanitra.
farany mahereza amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Io zany misy fanangolen'ny devoly koa, na nomena fahefana ary tsika, nomena fahefana ary ny tsirairay avy maha kristianina, dia ny devoly koa manangoly. Na dia nomena fahefana ary hamoaka ny fanahy maloto, le fanahy maloto izy ny fanahy maloto fa le devoly sy le fanahy nentin'ny devoly amin'ny olona. Nefa manangoly io, misy fahefana, misy zavatra miambena izy mba hiadinareo amin'ny fanangolen'ny devoly, azahoana mifahatra. Andiny faharoa fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny fanjakan'izao fahamaizinana izao. Zay rehefa namaloto araka resahana teo foana nomena fahefana namoaka an'izay dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Andiny fahatelo ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra anareo. Misy fiadin'Andriamanitra zany nomeny ankoatran'le fifidianana ny tenenina teo, na hainao an'le iraka sy nahazo an'le fahefantsika, miainao anatin'ny famasinantsika, dia nomena an'le fahefana androkan'ny devoly nasitrana ny aretina. Dia misy fiadina izay nomen'ny tompo ho antsika mifahararo izy. Andiny faha-14 ka sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafiry ariny ho fiarovan-tsatra. Zay zany ny fahamarinana izay fahambara matetika mila tazomintsika kristianina mihinana antsika. Misy fahamarinana ety amin'izao tontolo izao, fa ny fahamarinana amin'ny baiboly izay ny tokony fantarintsika. Dia mitafiry rariny ho fiarovan-tsatra, misy rariny ihany koa izay arovan'ny kristianina amin'ny maha-kristianina antsika koa zany. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Zay le hoe mila mahafantatra mamaky ny ten'Andriamanitra zany, mihaino an'le ten'Andriamanitra mampirisika antsika mba hamaky foana, tsy amin'ny fahalalana amin'ny saina fa mangataka amin'ny fanahy masina mihitsy mba hanokatra ny saintsika ny amin'ny tena hoe dikan'ny ten'Andriamanitra, mba tsy ho anisan'le avilivily sy voasarika amin'ny zavatra miseho ety amin'ny sy mipitarika isan-karazantsika, fa mba tena tsika tsirairay avy no ahafantatra an'izany hoe sitrapon'ny tompo sy alalan'i Jesosy Kristy zany. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga. Le finoana dia efa avy amin'ny ten'Andriamanitra, ary ten'Andriamanitra dia avy amin'ny fainoana ny ten'Andriamanitra ity zany, amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra foana. Zay ho verina amin'ny ten'Andriamanitra foana ahafahantsika mitombo amin'ny ara-pinoana, fa raha tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra dia finoana hafa ary no apetraky ny olona ao anatintsika. Izay azonareo hamono isika ny zanatspika mirehatra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovandoha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Io famonjena io, raiso ny famonjena dia ny eo amin'ny fanekena. Fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, izy no mpamonjy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazofijaliana, dia mibebaka isika manolotra ny tenantsika. Ny famonjena dia ny fanoloran-tena amin'ny fanaovana batisa, verina foana zay andraisantsika ny fanahy masina. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetany sy ny fangatahana rehetra ho amin'ny olo-masina rehetra. Ajanontsika eo satria ankoatran'izay fiadiana, ny finoana, ny fitandremana, famakiana ten'Andriamanitra dia ny vavaka. Mampirisika antsika mandrakariva ny tompo ny vavaka. Mbola misy ary ny fampaherezana ny amin'ny hoe fivadikanina moa zany ny atao koa rehefa hoe mivavaka, fivadikanina, misy endrika fivavahana koa, fivavahana haitsika rehetra ary fantatry ny ankabeazan'ny olona dia ny fivavahana ny nampianarin'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe rainay izay ny an-danitra. Zany dia endrika fivavahana, tsy atao tsy anjery fotsiny zany, fa misy endrika izay arahanao ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra, maharitra mivavaka ihany koa. Satria mila maharitra mivavaka, Jesosy Kristy tena nivavaka foana mahazanak'Andriamanitra azy, ary nampianatra rehefa niara-mivavaka taminy tany amin'ny tenibohitra alohan'ny nanoloran'ny tenany,
teo amin'ny hazo fijaliana, dia tena teneny mihitsy tsy maharitra mivavaka amiko roa ray akory ianareo adiny ray. Nefa izy dia naharitra ataoko hoe intelo izy nanontany mpianany teo, farafaratsiny zany 3 ora izy adiny 3 nefa nivavaka teo niona tamin'Andriamanitra. Ka zany fioavahana fionana amin'Andriamanitra zany amporisihana amintsika kristianina tsirairay avokoa, ahafahantsika mandray ilay fahefana, mandray ilay fionana amin'Andriamanitra, ilay iraka, ary anala ny tahotra, ahafahantsika mandroso hitory ny fanjakan'ny lanitra amin'ny olona rehetra, dia ny fibebahana sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy koa zany iny amin'ny rahon'ny lanitra. Ka dia mahay reza ry havana, miroso mandray ny fahefantsika rehetra izay nomen'i Jesosy Kristy rehefa tena hoe nandray an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ho tena mpianany tahaka an'ireo mpianany rahan'ireo dia iny koa tsika rehetra zany samy roso amin'izay fahefana nomeny Tompo izay. Ka dia ny voninahitra an'Andriamanitra irery engany ny Tompo, samy asa amin'ny fanahintsika tsirairay ka samy an'olo tenitsika ho amin'izany fahefana sy ny fidianan'ny Tompo antsika amin'ny fanarahana azy zany. Dia misaotra ny Tompontsika miteny amintsika mandrakariva, voninahitra an'Andriamanitra irery ihany raha sitrapo ny Tompo zany dia mbola eo aneto ihany tsika mifampahirezana toy izao raha mbola tsy miverina eny amin'ny raholanitra ny Tompo. Ka dia minaran'i Jesosy no anaovana velomanao, misaotra indrindra Tompoko. Alleluia. Amen.